fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotra ny malay misaraka akoropoanareo zao indray ary tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe aveloneny be tantara no soratan'ny Aliko Tefson. Novelon'ny mitovy saloy tsiry ary aina soa nandray feosina nantotosa tovo andriambololona studio ny Brod. Pepe o Pepe Pepe o ay sary Pepe aty ambadika aty rehetra ay ve mitanonandro aty ambadika aty Pepe tonga reto ny entana ary vetivety kosindriko de miverina ko ay zany menaka nataoko anaty sasety fa tsy nahatondra tavoahangy ay de tia ny kafe sy ny siramamy tia koa ny patsa fangaro amin'ny laoka ary tia ny savony ay misaotra anaka ary ngamozany tsy misy famerintsolo le voly tsisy tsony fa tapitra lany daholo tsy maninona akory zany fa zaho anaka eny Pepe mipetraha alondriko fa misy inona rery Pepe zao ry finoana tsy fantatra zay mety ho apitso tsisy tompony ho avy-tsika fa efa miaosa foana ty bebe anao efa antitra ny afatro anaka teo hoe menara tsara sy Pepe koa menara tsara raha mbola afaka mianatra dandreo mo fitondran-tena fa zazavavy ianao eny rery Pepe efa mitombotoana tokoa ianao aza dino mivavaka naiza le anao tsarovy daholo reny anatranatra nataoko anao fahisay reny aza misy adino sy ariana mihitsy reny finoana eny rery Pepe tena misaotra betsaka anao Pepe tsy mba manana nizaniza fa tsy anao ny betsaka loatra ny vitanao tamiko tsy ho voavaliko fa dia ny fahendrena no any avaliko anao mba valim-babeny tondram-bavaka anao mbola ho afaka ireare sy ara-miantsika mianaka mandritra fotoana lava eny manome fakahirezana ho anao foana etrehanao ny fiainana mbola ho avy na dia tsy ntsony aza eny fa aza miteny azany kosa moa Pepe dia ndanatero any an-trano amin'izay ny entana vovidianao reny fa sao dia variana eto fosiny tsika mianaka ko marina tokoa zany eny ara fa lasa kely aloha Pepe toa mampatahotra akory ny teniny teo reny ka raha sanatry tokoa ka maty tokoa izy dia ay zany mipetraka voary ka na tsy ary tena dia bebe ny fantatro izy no nitaiza sy ny kolokolo na lehibe ohatr' izao 20 taona sahady tokoa moa ako fa mandehibe zany fotoana izany mbola velona ny ihany le ray niteraka fa tsy tia asa inona loatra reny antony tsy mba nitiavany ahy sa nolereny keliko dia lasa resim-bady izy zany dia tsy tia fisotrondro noho ny bebe no ivelomanay mianaka mambolimboly ihany koa izay dia eny mbola antoko bebe foana loatra eto ny fianarako na dia hoe mianatra amin'ny sekolim-panjakana ary fa tena mila vavaka ny fiainako tadoresy raha sanatry tsy ohatrony bebe tia za dia variana mieritreritra amin'ny fiainako eto adiniko hatramina metraka le entana tetỳ an-tanako lo apetrako reto aloha ka
lasa amin'izay ary dada ohatra fa hoaiza sady moa le ty e andeha hianatra ako mbola vo amin'ny 12 mahery ngeletsy zao ka andeha hianatra hoana sady lahy sy ka ny tena marina mbola andeha hividy pièce kely le moto ako nge andro any ay tokoa moa e dia efa ampivery ny vola meko alina tamin'ny maraina ireny sa neveriko efa azo nge le izy tokony ho ampy loha ty e fa raha ohatra hoe mbola anapo dada dia raisiko foanako ndana le tsy raha andevatsy dia izao tandremo fotsiny ny ambakain'ny olona rehefa ny atsena any ok dada ok ary aleo mihitsy andeha le ry fa tsisy atsona ny rakotosaonina sao maharaka zavatra mbola tsy tokony ho fantaniko mbola mandeha tsara tsisy ahina aloha ny afera rehetra so ihany koa fa mbola miara-miasa amiko sy eframily fa raha tsy zay dia efa ela ny sarona aleo ataoko daholo raha zavatra ataon'ny eny be ireo sao dia mandraiky marary ianao ka vitako daholo ireo fa aok'izay ka ho ariva dinga etrika anake mbola betsaka nitondraka taonao dia za mbola mba manalanala ny reto ahidratsy maniry amin'ny fototranany reto ka reraka miondrika ianao fa mipetraha ire amin'ny sisiny ery amin'izay mihitsy aloha ka zany moa bebe tsika ihany nge sahiranao raha maninina eo ianao kiala kely tiako zany eny ray ary ka zay mihitsy akasisiny azany loko zay ay tselatsela dia vitako reto ka veriny indimy ange raha betsaka indrindra dia vita eny ary ndre do mampalahelo akeliko zany zavo-keliko zany so sahady dia mizaka angidin'ny fiainany ity izy raha mbola teo mantsy reniny tsy ho toy izao mihitsy izy tiako ndrisy fa voazaza meny finoana dia maty ny reniny volana vitsy taty aoriana fotsiny nefa dia nanambady raha narirainy tena tsy tia maizina ny finoana io vehivavy nalainy vady io ka tsy mahitsy napetra ny ranary aty amiko ny zaza dia zao le petra ty amiko zao izy ty variana be ne bebe zany efa vita nitondraka nataoko fa nalandreto adratsy maniry reto indray aloha dia afeotsika mianaka mandeha mody ay kosa fa inona aloha no ataontsika loaka raha riva ary bebe makaretsy amin'io pesa efa ngezangezy reo aleo reo ngamba no ataontsika loaka raha rivako no eny ary fa hono ary bebe ahoana zay anaka fa maninona kay dada ary bebe ny tsy mba tia mihitsy etre vahiza moa zany no nilaza taminao fa tsy tianao izy hitafo zany ko tianao ihany rehetra izy fa iny raha matovy vadiny iny ny tena fosotra zany dia tsy haiko indray zany fa raha tia any efa izy tokony mba hijerijery antsika ihany eny fa na dia mamangy aza nge ka tsy ataony kory ary bebe mety azo mpanafody rehetra izy dia tsy mahatsiaro atsika dia mety hoe zany tokoa ve dia tsay aloha fa eto ambavaka rehetra izy mba ho afaka eo ambany zogany satana eny efa tsy mitsahatra mihitsy nge mitondra ambavaka ny dada ary bebe mba ho lasa tianahy ary mba hitsitsidika atsika koa indraindray zany mihitsy tsary zany fa tohizo ary andra ody amin'izay tsika fa to niletika sahady tiany masoandroko marina tokoa zany andao amin'izay sao dia tratralyle ty tsika koa
akay tena tazo angambizany mahazo azany rehetra bebe fa manino bebe ny to mangovotra be tena tsy mety azoko hafanana mihitsy anaka zany ve mangorangorana be ataolony vatako rehetra andraso hoe ay tena mety tazo zany mahazo amin'ny bebe zany ay dia ahoana reny atao hoe ny andro ty efa ay apy o lamba angamba aloha rehetra mba andrakofana fa tena mangatsika zany ay ndraso ary apiko an'ity body fotsiny rakofako ty aloha mety ve zany mety rehetra fa raha mba misy tite kely nge ao de mba ameloha miafetifety mba amboary ay ndraso ary fa amelona fetivety dia anaovako dite bebe eny rehetra fa tsy maintsy andeha jery fanafody any amin'ny farmasia vao mangiran-dratsy raha pitsoka mbola misy vola nga ao anaka mbola misy kelina primiko le ao bebe eny ary fa ataovy malaky le dite mba hampafana ny any anatiko any eny bebe avelako fetivety ianao lasa aloha fa naninona tampoka teo koa ary bebe sady no le asa nataony tany an-tsahakeo Andriamanitro io bebe mba azo fahasalamana matoky anao tompo vity ty fandraso entana any amin'ny bebe amin'izay ty le izy bebe sotroa mba azonao fahasalamana ary to tsy mihetsika akory eny bebe zany bebe sanatria ve ka bebe tena tsy mihetsika bebe aza mbola laosana anao zay mbola mila anao nge ty zavikelyna ary bebe iza koa ny andrandrako raha ilozanao sahady bebe aiza reny aleko ina ny ataoko dia mohandrasoatsy ambadika aloha mba ho namako losy ty maty bebe maty tokoa bebe maty izy tsy nelana nenina akory dia onjoonjoko sasamirery zany sisa anao makivaky an'ity fiainana ity vona vita levina amin'ny bebe dada dia lasa tsy mba nanesy resaka momba akory tena mila tsozakako izao fa tsy maintsy atrehako matoky fa tsy anara ilay Jesosy inoko fampamotsy vitatreo zany ao fianarana izatro mono iantoka fa tsy maintsy mitady asa ivelomana raha io asa fambolenana any an-tsaha io tsy aterako amin'ny hoaviko mihitsy variana eto fandehanako-mbary aloha fa tena nona sy reraka zany so aza fa mbola anisan'ilay varikely nomeny pastery iny dia raha lany tokoa moa zany iny izao dia aiza indray ny ahita ary ato ary ve pastera sa
Aloha tondonony. Ody ô. Ody pastera. Ody, ifefinony mandrosoa anaka, mandrosoa. Ie, manao pastera? Salamy ao, mipetrapetraka inona ny vaovao? Ay, misaotra indrindra. Tsisy vaovao ray pastera. Fa tonga aty aminao pastera raha mba misy afaka ataoko na raha mba mahita asa azoko atao ihany koa pastera. Mitady asa ve zany finoana? Ny olana anie dia mbola tsy ampitaony ianao e. Ka tsy maintsy miasa nge pastera fa lany daholo ny sakafoko e. Raha hoe asa aloha ohatra ny tsy mahita fa aleo fa misy vola kely anapiko anao ty. Zany? Tena tsy haiko hoe asa tahaka ny ahoana no ataondrikoko. Dia mahavita anao andro vitsivitsy iny. Tena misaotra indrindra pastera. Fa zany eo tsy mifidy asa fa ataoko daholo izay misy e. Zany? Fa dia mankasitraka indrindra aloha amin'ity vola ity pastera. Hividianako vary sy savony ity fa na zany aza hiezaka hitady asa ny ankafany ihany Eny ary tandremy fotsiny anaka manao asa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eny tompoko. Dia aza mitsahatra ny mivavaka. Aza tiany koa ny milaza amiko raha ohatra ka sendra misy olana e. Misaotra indrindra pastera. Aza manahy ianao fa tsy hanadino ny vavaka ary tsy hanao izay asa efa hitako mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Eny ary ka dia matoky andriko aho zany e. Ie, izay ary fa angatadalana pastera. Sahady ve? Veloma mandra-peo ny pastera. Eny ary ndao anaka. Variana be ny dady zany. Fa inona foana ary io mahavariana azy miondrikondrika amin'ny taratasy eo io e. Dia ahoana zany ny atao amin'ity? Mila entana maika be ny deba nefa mbola tsy mahita. Dia ahoana ary ny atao amin'ity? Sa jetaka any le mpanampy vavy atao aminay iny? Toa metimety ihany raha fijeriko azy iny. Dada, variana be nge ianao zany e. Tsy, manaitra koa le tsy le ty fa misy inona? Toa nasitrika dada avy hatrany le taratasy raha vao nahita izy fa ahoana ary e. Tsy misy hoe inona ary dada fa misy resaka kely mba tiako ataoko amin'ny dada zay fotsiny e. Resao fa miaino aho e. Fa iza ho ary ny olona nandalo teto maly reny ra dada? Omaly tokony tamin'ny firy moa zany fa ohatrany tsy tadidiko Maly tokony tamin'ny 5 ngambany iny. Tsy zany vao ohatrany mailomailo be zany koa mantsy ry zareo vao nahatsikaritra dia niveriko fa hoe olon-dratsy dia izay ny anontaniko. Aza mba miteniteny foana letsy a. Fa ahoana? Olon-dratsy ny lahoana koa. Olona mpiara-miasa amiko reny. Efa mpiara-miasa amin'ny dady reny e? Ie. Ohatry ny hafahafa be zany mantsy ny fijeriko andry zalako. Tena misy zavatra hafen'ny dady ty amiko mihitsy fa tsy mety fantatro hoe inona ary. Dia asa inona koa moa zany no tonga hatraty hatrano e? Vita ve ny resaka lahy e? Dia afaka mandeha amin'izay raha vita. Ny tena saika tongavako ry dada dia aka tômôbila aminao fa ohatrany mbola misy tsy mety kely le moto ako a. Zany moa ny resaka hitadiava lahy ka avilivily ny resaka. Nareo akotsy. Fa hoaiza moa lahy io e? Misy toerana kely alehako izay dia mba hitondra tômôbila e. Le 4x4 ray taloha iny ary entiny e. Mbola mitsaika tsara iny fa tandremo fotsiny sy mbaina. Tsy maninona na iny aza ka. Faona efa misy solika ve zany sa sao dia tsy misy ao? Mbola manampy lahy e. Sa tsisy vola atao solika koa any amin'ny lahy any? Mba hahita vola aiza moa ty zanako ry dada fa nareo koa zany tsy azoko mihitsy. Avy ary iny misy 5 alina iny a. Ty ndana amin'izay mandeha ary.
Misaotra ry dada. Eka, zay ary fa lasa. Andao ary. Tena mistery amiko mihitsy ny fiainana isy tahatato a. Manam-bola be ary nanomboka tamin'ny nahafatesany eny io zavatra io a. Vao matiny eny a dia nitobaka be ny fanananay. Taloha nefa tsy nanana na dia tômôbilina ray azy zay. Enina dia ny sakafo hohanina aza mila tsy hiditra ny vavanay e. Tena mahagaga mihitsy ity. Amin'izao nefa manana tômôbilina 3 zay. Amin'io mbola nahavita trano be maromaro ihany koa. Tena tsisy mampahorana intsony ninninina e. Efa manana mpanampy 2 koa izao zay. Ny iray mpanasa lamba, ny iray kosa mpahandro sakafo sy mpikarakara ny ato an-trano. Fa nary. Zareny hitako azy izay olona nanontaniana milaza fa tsy mandray daholo na dia hoe mpiasa trano azy. Lentika ihany ity masoandro fa tsy nahita izay atao akory aho. Mody indray aloha mamonjy trano nenanay sy bebe fa izay e. Ndrisy fa dia maty tokoa izy. Tsy ho namako tsy ho mandrakizay. Ny fasana no hoany sisa sakaizany. Tena malahelo azy azany. Toa mbola hitako ery izay mitsongana ny rian-tsaha ery. Zahay ilay mahandro sosoariva. Izy ilay mananananatraha eny. Oe, ary tsy saolo ve iny mamikifika alohako iny e? Aleo enjehako. Ny ara-dalana aminy aso dia mba hahita asa mety amiko iny. Saoly! Iza koa ary izany mahafantatra anay ity an-dalana ity izany e? Saoly, mandeha mafy loatra kindry izany a? Ay, ve finoana ity e? Ie? Manahoana kia? Salama kia. Ndrava nianatra angandry izany? Ie, vao ndrava avy nianatra mihitsy aho io. Ay e? Fa manino reny tsy nianatra intsony aky? Nanontany andry daholo angeny izy tao am-pianarana e. Tena tsy fety no anaky izao a. Maty bebe anay dia tsisy niantoka intsony a. Izany e, tady asa azo raha mba mahita kindry a. Enina dia asa trano aza dia ataoko daholo nge e. Tena mampalahelo koa kindry izany ka izaho aloha tsy mahita asa raha hoe izao e. Tsy mifidy nge ho aky izaho e. Sao dia mba misy ao aminareo na dia hoe manasa lamba fotsiny aza tsy maninona. Ka tsisy ne ho aky e. Fa misy namako izay tokoa ki ihany a. Zany? Zanaka mpanan-karena be izay izy. Danino anarany. Ndrasy fa resahako aminy momba andry e. Sao dia mila mpanampy ry zareo fa ohatrany hoe niala le mpiasa iray tao amindry zareo. Zany ve aky? Ie. Mety amiko aky izany a. Dia misaotra betsaka andresahady aky ry Saoly a. Eny e, tsisy fisaorana aky ry finoana. Raha pitsy ihany dia resahako izy. Eny ary, dia aiza ny ahitako andry? Tsisy telefônina afaka ifampiantsoana tokoa kay moa izany. Maninona raha andrasandriany atsapana amin'izay raha pitsy rehefa mirava avy mianatra iny dia tonga dia mba mahita azy koa ndry amin'izay e. Ay, fa mianatra aiza ilay hoe Dani? Tsy lavitra ka. Fa afaka jereko any dia miara-mody izay. Eny ary aky a, misaotra betsaka aky fa tena misahirana amiko ndry a. Izany aky ny mampinamana ry finoana. Eny ho a. Mampalahelo akoho ndry ny tena marina dia hapiako e. Tena misaotra indrindra aky ry Saoly a. Andriamanitra ny mahalisoa andry. Eny aky a, fa iviry eto angamba loka izaho. Dia izay rapitso izay a. Eny ary. Rapitso amin'ny enina izay mirava. Izany hoe amin'ny enina mahery eo izany tsika amin'ny eo.
velomodry eny ary velomakia kane mba handray aza ny olona hitany saolo izany to mbola tsy isy sakafo mitokona foana tory-dada efa amin'ny 7 ariva nge zao fa izany dia tavilandro eo saza ay tokoa moa tsy ohatsony lizam-pahandro fa ina tokoa moa zany ry dada nampiala ny jajavavy ny tampoka teo tena tsy azoko mihitsy sady ny zavatra mahagaga koa dia milaza tsy mahita zay nalehany ramatoa reniny fa ahoana zany fa lasaiza hono izy raha niala teto aiza ny alalako an'izay alehany andro dada sady ianao nge ny nahitan'ny alany teto aiza koa no ahitako izay nalehany nangorony entana fotsiny izy dia naka ny tokony karamany dia iny izy ny lasa nefa ry dada dia tompona ndraikitra amin'iny ange tsika raha ohatra ka hoe maninona any ny zanak'olona iny tsy misy dirako zany izy ny te hiala eo laza metraka fitarana any amin'ny polisy mantsy le reniny ko zany dia iza hono ny toriany any tsy mampiatsika ny volomasoko letsy zany hitady anjanany kosa izy ry dada ka normal be zany fa dia andro hanina aloha zany fa ho aleto ihany koa ty andro ty ndany raha mba fantatra lahy mantsy ny marina sy dia izay lesy ny tena nitadiavako an'lahy io ry dania fa sy potry ny ahoanaka izy zany fa tena ohatran'ny mbola tsy hitako mihitsy nge zany finoana no anarany sy pakely zarazara hoditra izay izy mampalahelo kely izay izy na vao mahita azy fotsiny ary alahy dia te angoraka ho azy zany veky zany mihitsy tena mampalahelo aloha zany mahazo azy zany tena tady mpanampy tokoa aloha zay fa niala mantsy le lizam-panampinay teo aloha dia somary sahirana izay sy tady amin'izao zange amin'izao no lasa mahandro sakafonay hatramin'ny alan'la izy zany tonga dia voaray zany le namakoko tsy mampanantena be aloha fa mbola iresaka amin'ny dada dia ho hitakeo fa mikara aloha ndrefa taraiky be tsika ka so dia sasa miandro koa le sy mpanamandry izaiko ndao ary ao tafiditra ny asa atao amin'ity trano be ity tokoa moa ndriry finoana azo lazaina ao milamina tsara aloha izao le lehilahy dadanytany iny misy fotoana manao fihetsika fa afa-tsy azo ho azoko tsara izany masika fijery be izy fa nohitra be amin'ny fihetsiny raha le zanany finoana variana be nkendry izany manaitra koa ianao raha misekely zay indray ndry efa hoe aza ntsona amin'izany raha misekely izany ntsony hoa atso fotsiny aho hoe dani ao eny ary tanterahako daholo izay sitraky dani zay ahay fa inona ny laoko ke inona nataondry ao enanakoho zany tiako be mihitsy zany zao zany ka arysoe ary fa tena efa naona be mihitsy ah zany ka tsy andry dadanao ntsony zany tsy tonga eo izy raha tsy rahariva fa tonga dia arysoka ay ve ndraso ary alaiko vetivety ny sakafo aza helo ndry fa tena efa naona be mihitsy tena zay vao tsapako fa tovavy mananendrika ihany ty finoany ity fa takoman'le akanjo natitra be ireny anaovan'ireny fotsiny
raha mandeha coiffure kely dia asa fotsiny angamba izay voakany. Reto ny sakafonao. Ay tonga sady Ie, dia mazotoa homana tompoko. fa aiza indry ny hinana Ao ambadika. ho eto aty ny sakafo indry dia eto tsika mihinana fa mihinana any ambadika any indry aleo miara-mihinana eto. Mbola tsy mahazatra azy zany ko. Ka tsisy tsy mahazatra zany fa ndana laivo e. Aza menamenatra eo amiko ndry. Zany ndana ilay vetivety. Vetivety ary. Tena tsotra loatra ty tovolahy ty ka. Toa menatra fa dinihany be ambony ambany. Toa misy tsy alatrafo manindrona ny foko ny fijeriny. Mangoritsina daholo ny vatako voadinihany. Ay tonga sady indry ayo mipetraha eo ary. Misaotra. Dia mazotoa indry Ie, mazotoa koa Dany. Dia mba lazalazao anahy amin'izay ary ny fiainandry teo aloha finoana. Niara-mipetraka tamin'ny bebe ahy teo aloha. Fa vao maty izy dia onjohonjoko samirera ny fiainany. Tsy nanan-keterana intsony Fa aiza zany ny dada sy mamanao ka Vao zaza mena vava ny maty neny. Mbola ny dada fa tsy tia. Mampalahelo koa ndry izany fa nahoana moa no dia tsy tia ndry izy Dia tsy haiko e, vao mpanafody lera matovady nony. Efa manambady izy. Ie, volana vitsy fotsiny tao reny nafatesany neny hono dia nanambady hafa izy. Ary mba aiza ho mamalary Dania. Ay roa taona teo angamba izay no nafatesany mama. Mbola tsy manambady dada fa manao sipasipeny fotsiny kia. Zany. Fa zao ry finoana raha misy olana indry dia aza misalasala mihitsy miteny amiko. Ay, dia misaotra melony amin'izany Sady mazotoa ihany aloha indry tena mazoto mihitsy ako. Ka mandrosoa ianao ry finoana petrapetrahako. Misaotra indrindra pastera. Nakaiza daholo ny olona fa tao mangingina be ato aminareo izany. Lasa ny atsena ry zareo anaka. Zany Efa saika hivoaka koa aza io ny tonga ianaoko. Ka inona ny vaovao tsisy vaovao fa ny asa ihany pastera. Zany Dia natao izay hita aloha mandra-pahy tsara zany tsy ty fa aiza ny miasa. Miasa ao amin'ndringa arakajy le vilainy ampitandrefana io. Ay, ka sotry ny ahoana zany mataonao ao dia manahoana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa. Asa trano indray ry pastera nataoko tsotra be ilay zanany fa somary misy toetra kosa ilay rainy. Zany Ay, izany indrindra nahatongavako aty aminao io ko. fa hoe ahoana anaka. Ka tsy avelan'ny patron-ko mivoaka hivavaka any alahady sao tara sakafo ny zareo Zany ve? Andeha etsena zao za io no nangalatra ny vily kely aty aminao ko. Niezaka nandresy lahatra azy ihany fa tsy naharesy lahatra Zany ve anaka? Dia ahoana zany no atao amin'izany? Dia mba ento ambavaka ry pastera. Tsy adiniko mihitsy anieno mitondra ambavaka anao isaky mitokam-bavaka fa tianao tsy avelany iangony ty zao ny mahagagako ty. Izany indrindra manko Sao dia tokony handresy lahatra azy any aminareo ary ahy Tsy haiko aloha fa raha le rakajy aneka olona masika be pastera Zany mifanohitra tanteraka mihitsy raha izy mianaka. Ka tsy saosy no ombanao anaka ka ampangina ny zany asikany zany Misaotra indrindra pastera. Aza tia ny isan'andro ny fandray amin'ilay Andriamanitsika na dia ao an-trano ihany aiza ianao. Eny tompoko.
fa ngatadalana aloha aso gaga ry zareo hoe lasa izandray ako. mariny zany ndao ary veloma dia omban'andriamanitra foana ny enao amin'izay atao e. Mankasitraka pastera veloma. Nalaky tafaverina ihany fa teo an-tsena kely dia azo daholo ny zavatra any an-tsenana. Ary aleoto moa dia miditra fa atao misokasoka fotsiny ny varavarana dia mamantana ny an-dakozia avy hatrany. Ary misy olona miresaka atao ambadika amin'izany. Tsotra kely ho manao ny mission Atao hevitra ray ity mihitsy angamba izany. Ndraso hoe ary fatory tsara aloha vavany sao dia mikikika. Ao apio ihany reto fatorany reto. Zay mihitsy ampidiro atanatiny ty gony ty amin'izay dia tonga dia batao ary anaty malina ry. Ainga ny zalahy, ainga ny lisany. Andriamanitro, fa inona daholo re izany zavatra reko izany e. Lozy ty, aleo miala kely teto dia miafina ambadika io armoara io. Tiako fantatra ny eo ambadika izao zavatra izao. Aleo atony miafina tsara. Ino fa nivoaka tao ry zareo. Mitondra zavatra amin'ny gony lehibe izany e. Ka ino ve tsy olona? Ino fa lasa nivoaka ny tokotany? Tena tsy mazavazava izao ka ndraso hoe toa miantso rakady izany. Enoko tsara izay lazainy eo. Allo deba. Efa netany e. Iny efa netany zalahany iny e. Misy roka. Ok. Eny ary. Teneny meloha foana ary efa mila hafa indray manaraka. Ok. Eny. Ao fa atsoka ianao e. Atsoka ianao izany rehefa misy e. Tena misy zavatra tsy mazavazava ty trano ty ka. Jereo fa nidinika tana be ilay varavarana ny voahany teo iny. Iny fa lasa nivoaka ny tokotany indray rakady. Ary aleo mitsaitsaika makany an-dakozia amin'izay ka. Olo ty e, avilo elahy ty. Elahy io mihitsy e. Deba. Zao efa niantso ny deba teo fa tonga dia aterany lisany any an-trano ireo entanindreo Okay. Zay tandremo Okay deba. Ainga lisany izany e. Fa tsy Saoly very mitsangana pitaria e. Tena izy mihitsy io. Aleo anatonana aloha. Saoly, manao any ry? Ohay, Dany, manao olona? Inona ny vaovao any? Tsisy vaovao ky fa manao inona eto ndry izany e? Miandry ny Saintia. Saintia? Ay ve namandry izy iny e? Togaga lahy. Taratara amin'lahy koa ange izy iny e. Fa taratara amiko ahoana koa e? Aza be resaka eo. Zany e. Resaka ny lahy foana izy matetika. Zany? Tsy afenako amindry aloha fa efa saika ny kôty azy koa fa vao fantatro hoe miaraka amin'ny Patrick izy dia nadaboko aniko. Izy? Maninona? Patrick izany lesy efa tsy miaraka amin'ny tsony Vao aingana tsara zareo no hitako miaraka ko tsy miaraka amin'ny ahoana. Eny e, fa efa tsy miaraka tsony zareo zao. Afaka miditra indray ela. Efa misy tiako lavitra mihoatra noho izy ihany a. Ary tsotra be nge izay sipy izay e. Iza letsy izany. Mba teneno anao e. Fantatro tsara aloha izy e. Iza re izany e. Tenio tsara e. Efa miaraka izany nareo. Mbola tsy miaraka aloha izay e. Fa inoko fa hiaraka izay miandry kely fotsiny dia
Mampimehana koa le selatika. Maninona? Io ny ve zany sa iary sa fifi? Ireo zao no matetika hitako miaraka amin'ny lako. Malahelo milaza amindry fa tsisy izy ireo e. Hafa mihitsika izy a. Dia izy ary zany e. Tonga moa dia teneno e. Finoana. Eno a? Tena tiako izy a. Tena tsapako miredareda be atao anatiko mihitsy ny fitiavana azy. Fa finoana izy aloha zany teneny lazany e. Finoana kia, sa mahafantatra finoana firy indraindry ha? Finoana le miasa ao aminareo? Fizandray? Fa inona le tsy nahazo alany dia mpiasa tranonareo ihany no nampidoboka amin'ny fonolahy. Ohatry, fa inona moa zany no mahagagadry amin'izany ha? Fa ngaha moa tsy mananjo ny tiavina izy na mpiasa trano azy ha? Sady tao namandry ihany nge izy e. Ka izay amin'ny mahanamako azy izay mihitsy e. Dia maninona? Sao dia raha tranolahy fotsiny izy dia avy eo atsipolahy. Sady tsy hanaiky an'izany dadan'ny laisany a. Tsisy andratra azy zany ki eo a. Za tsy hanao an'izany azy zany. Tiako izy. Ary tsy afaka hanao ininona mihitsy dada rehefa miaraka izay. Hoy teo ary zany e. Tandremy fotsiny fa olona efa mampalahelo be iny mbola horatraratraina andray a. Aza matahotra ny amin'izany ry e. Ohatray? Iny sainy tia fa aleo aloha andeha angamba kia. Velomindry a? Velomy tany? Tafitaka indriry finoana raha hoe tena tanteraka tokoa ny anareo roa kely a. Tsy nahapoziko indray aloha iny e. Mbola ho tamana amin'ity trano ity ihany ve za e? Efa rena ny zavatra hitako maly. Misy zavatra maizimaizina nataony dadan'ny Dani fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny ireny. Misy raha ao. Fa ny tena mbola tsy mazava amiko fotsiny aloha hatreto dia hoe atao inona ireny zavatra ao anaty gony ireny. Dia olombelona sa inona? Masaka ve izy ato? Dani? Ohatry? Ianao koa manaitra? Kely sisa re dia masaka. Ohatry variana be? Efa noana nga ianao? Ataovy miadana fa mbola tsy noana ka. Saika hiteny amindry fotsiny aho hoe ndao mba hiaraka hivoaka amiko ihany aloha androany atoandro e. Hivoaka hiaraka aminao aiza? Mba handehandeha fotsiny e. Sa tsy mazoto finoana? Bedy ny dadanao amin'izany fa oka ihany ka. Sady tsy mendrika re zany e. Mpiasanareo nge za sao adinonao e. Finoana. Ahoana? Aza mieritreritra an'izany ry. Tsy mpiasa zany mihitsy no nandraisako andry tato hatramin'izay. Fa inona indray azy e? Mpanampy anay sy dada fotsiny ry dia izay e. Mpiasanareo ihany ny ahy zany e. Dia aza mitazotazona mivalahako ohatran'io moa ry Dani fa mahamenatra be ka. Ndriko. Raha hita ny dadanao amin'izao angamba dia asa fotsiny. Finoana. Tsy haninona indry izany ke dada fa aza matahotra indry e. Fa afaka mivoaka miaraka amiko tokoa ve ho andry rehefa avy misakafo atoandro? Be dia amin'izany ho aza. Masika na indrainao ina ry Dani e. Izaho kosa e. Ka masika izy matotra izy tamana ireo mpiasanareo taloha kokoa. Fa taiza ny nahalalanao an'izany ka ha? Nisy ny tantara tamiko. Nisy ny tantara? Hoe tsisy tamana ho no mpiasanareo teo aloha. Dia misy tsy hita koa ny hatramin'izao. Tsy ao daholo ki izany fa tsisy an'izany a. Tsy hoe tsy tamana ary zareo fa mety hoe nahita asa tsaratsara kokoa ngamba. Tsy laza aminao ny tena zava-misy loha fa miala tsiny e. Sao dia hiala tampoka ato koa ianao. Le mpanampinay teo aloha mantsy tena tsy hita tokoa izay nisy azy hatramin'izao a. Dia tsy haiko aloha ry Dani fa izay fotsiny ny zavatra henoko a. Ary inona ho any andinianao be anao ohatr'izao e? Finoana. Lasa tianao nge za e. Maninona tsara hoe? Zany ho tia anao a.
ary raha manaiky ny fitiavako indri dia abekariko ravako ny tokantranoko mihitsy. Aza miretirety mory Dania. Tena marina nge ho azy zany. Ataonao ahoana koa ny tianazy mpiasa trano ty Finoana. Tsy jereko an'izany toerana misy anao zany ny fitiavako anao fa nitsapako sy fantatro dia babondria. Tsy mety izany ka. Fa tsy mety ahoana Ataoko ahoana? Tsy tonga dia roasiny dadanao raha fantany hoe miaraka aminao. Raha miaraka amiko nge Finoana dia tsy ho mpiasa trano zany intsony fa ho lasa tompo-trano Tsy mino an'izany ahy. Finoana. Ahoana? Mba meteza moa ianao mba ino an'izany fa tena tianao nge ho azy zahay Zany ary dadanao? Dada ve zany? Ndana aloha ianao any efitra ambadika any fa matahotra ka. Dani, ndana moa Fa inona ary ty atao indray fa to atositosika indray ohatren'iny indray Azafady Dania, matahotra indrainao indray koa zany tsy. Allo ary andeha aloha Tia Dani. Tsy afeniko aloha tia azy koa zahay nefa indrisy fitiavana diso fentefa angamby. Ataonay ahoana koa ny hifankaty. Za izay olona tsinotsinony ty mpiasa atao amin'izareo. Andriamanitra tsy mandaza anjara omenao aho fa izay sitraponao tantera ho amiko. Tsisy miafina aminao ny tebotebo-tsaiko. Mba inona ihany no ty mahavariana lahy amin'ny mpiasa vavy iny Fa ngah moa zany tsy azonay atao mba miresadresaka ary dada Miresaka inona foana letsy isan'andro lahy dia ao aminy ao foana. Sa maninona taramiko. Tena marina ary dada dia tiako izy Eno nefa ny olana kely tena tsy mety manaiky ny fitiavako mihitsy izy Inona mampimehy anareo amin'izany Aza dia mitapitapy letsy Fa mitapy ahoana Ary sao dia voampanafody ary lahy ty. Tovavy maro be mameno ny tanàna ity ka maninona ny anary lamba any amin'ny mpiasantsika any ihany. Tena tsy haiko ry dada fa tiako izy Sady tsofirano izay dada hifankaty raha ny fahitako azy mantsy dia matahotra anao izy dia izay no mahatonga azy tsy manaiky ny fitiavako sy tsy mety miaraka amiko. Raha tovavy ohatran'iny aloha no alain'ny lavady dia aza mana-tena tsodrano avy aty amiko izany. Fa maninona kosa Efa hain'lany antony Inona? Tsy mendrika any lahy raha tovavy ohatran'iny. Midedava letsy fa atao inona fotsiny ireny tovavy maro be misarangotra amin'ny lahy ivelany ireny. Ka tsisy tiako ireny dada sady efa manatompo daholo nge ireny Finoana ihany ihany tiako. Aza mitapitapy letsy Efa vonona ny sakafo tompoko. Ay, ho avy k'izay Raha araka ny fanadihadiana henoko dia ohatra ny hoe kamboty ty zazavavy ty tsisy atahorana anie raha izany ny aminy dia efa miomana fa anjara indrindray izao ny manaraka eo miandry antso avy any amin'ny deba fotsiny sisa zay sady tsy avelako hiaraka amin'ny janako izany fa manetry voninahitra fotsiny. Ry dada andao ny sakafo fa atao variana be fotsiny nareo inona no malasa sainanareo eo andao fa tamy any Tena nahoana ihany le tsy nenareo sy Finoana mino fa efa mifampizara fitiavana mamy be zay nareo ao tena mila andry tokoa aky izao mba andresy lahatra azy fa tena tsy mety mino nge izy fa tia azy tokoa aky fa nampiny moa mbola matahotra ny dada koa izy dia zany ny olana aky Raha ny be kosa aloha izy raha tsy anaiko fa matahotra ny oratrainao mety hoe tena tianao tokoa izy
nefa tsy ankasitrahandray aman-dreninao dia avy eo arianao izy. Tsy hanary azy zany kia enina dia tsy ankasitrahany dadaza dia vonona foana ny ity azy. So dia mba vavany te azy fotsiny zany an'lazany ry Dania. Sy mba reseo lahatra moa izy mahazo matoky angendry dia amin'ny fomba ahoana moa zany zay ary zay efa ela be tsy mifankahita tsonoko. ay tokony moa zay izao ny olana kely dia ahoana re zany fa zao tandre alaiko indre rapitso amin'ny sivy dia makany aminay dia ao nareo miresaka ahoana mety fa za kosa aloha tsy sa makany raha hoe amin'ny andro maha ho any dadanareo ka tsy aho izy ki amin'izay fa za ve adala ay eny aroko atsoa fotsiny dia makany na tsy alainao aza fa hitako nge ny tranonareo ok are rapitso zany matoky andria zay asao tsy teo indray ok are. ay vendry eny akia mandroso kia petrapetra misaotra kia dia ahoana hony manahoana ny asa ato toki izy ato mafimafy ihany zany fa zaho akiry finoana eno aky ararotina ny tsy maheo any dadandry Dania fa misy inona ki hitandry tsy resaka mampatahotra aloha ay fa zaho akia araka ny tenenin'ny Dania tamiko dia tia andry hony aky izy ka maneky aky fitiavana fa tsy hamitaka andry izany izy zany ay dia va tonga andresy lahatra zany ndry ka mampalahelo anaky izy fa ndry foana ny resahany isak'izay mifankahita amiko izy tena mila ho lasa adala amindry mihitsy ngampy izy iny ka raha ny fijeriko azy ivelany aloha dia tena tia andry tokoa aky izy zany ve hony aky tsy afeniko andre aloha fa tia azy koa ny hafa matahotra to tsy mendrika azy aky mpiasa ny ngehany ato so mba haratra fotsiny eo ny fokoko raha tena tia andry izy dia tsy havita hamitaka andry izany ka ahoana ary zany ny ataoko izy ndry eke ho any aky fitiavany ay eny ary aleo fa dinihako tsara ihany aloha ie dinio tsara ary dia aza ela fikenikenina so dia lasa na izy ndry koa aky eny aky tsy efa misy sipany tokoa ve moa anoany bando ohatr'ireve aky dia tsy handripaka eny nisy tokoa aloha teo fa raha amin'izao dia ohatra ny tena tsy mahafantatra tsony aho hoe mbola misy ve efa ndry izao mameno ny fony zany ie engany io fa love ndry ndry koki dia manao izay hamenatra ka eno fa mametraka amin'ny mandram-piona aloha soa dia ho tonga tapika eo ny dadandry Dania ka dia andesa ady ve aky ndriko ndao ary fa dia misaotra tamin'ny famanginy eny akia manaraka indray eny ary mandram-piona lasa letsy ry Dania fa rapitsin-dray ndraso fa ho ateriko amin'ny moto ndry ndraso vetivety depity mianjo ty allo tsisy vaovao fa miandro ny any misy ray mihitsy ato fa miandro sy ny alina avy any aminao fotsiny aho zao aleo rapitso fa vonona tsara ka ok raha
rahampitsy izany ny anjaranao ry finoana kely a. Aleo manomana mipaika rehetra aloha. Ahatsona daholo ny ekipa hanatevina ny raharaha. Dia ahoana letsy e? Tonga avy any an-trano rahampitsa ny valo maraina fa misy kandra kely ilana ny lisany indray a. Okey. Izay fa rahampitsa izany e. Tsy maintsy andrasana ny fandehanany tany mianatra dia vao mangingina ny tanàna dia raikitra. Izay mihitsy. Fida ihany ilay sasavy teo. Tena mahatsiaro reraka izany. Dia akana kely eto ambony fandriana eto amin'izay loka. Fa manahirana ny saiko koa ity resaka Dania ity a. Anaiky ny fitiavany tokoa fiasa ahoany. So lalaovany fotsiny dia vao azon'izay nolainy dia hisarahany a. Andriamanitra ankinko aminao ny fiainako sy ny hoaviko. Torolalana izay ho diaviko raha sitraka ao ny fankatiavana sy Dania dia aoko tanteraka izany. Tena variana be izy izany. Tsy hainy mihitsy anehitra teto. Finoana ô? Oe? Afaka miditra ve? Tao Dania, mandroso fa tsy manino izany e. Afaka miditra? Mandrosoa. Saotra. Dia ahoana ke? Mangina be ngendry ato izany e. Ka efa toro mihitsy ayoko. Ay, azafady are. Azafady raha ohatra ka hoe naneligelina andria. Tsy maninona re. Fa saika mba nitany kely n'ilay hevitrin-dria momba n'ilay fitiavako an'io fa mijaly be ngeky izy ahy. Izany? Tsy mety milamina mihitsy ny saiko fa aty amindry foana. Aiza koa dia hoe mijaly. Hita fa izany ki rehefa aty a. Mba voay amin'izay moa izay ampondry ao e. Dania. Tsy afenoko aloha fa tianao koa ahy. Izany? Nefa tena matahotra ary Dania. Fa matahotra inona indray ndry? So dia mba hanimba fotsiny ny tianao koa. Tena mivoady amindry akiry finoana fa tsy handratra andry izany mihitsy aho. Izany ve? Vonona tena vonona ny tia andry mihitsy ary amin'ny foko manontolo mihitsy. Izany? Eny ary vonona ity anao koa. Tena marina? Eno a. Misaotra betsaka aky finoana. Faly be afa tena nitiavindry ihany. Dia ahoana amin'izay moa ny atao? Tsy piasa atsondria fa izany hoe tsy piasa atsony izany ny andraisako andry fa tompo-trano. Dia aorianan'izay hisoratra isika. Dia atao aiza ny fianaranao ka? So dia mba tsy maintsy ao ataontsika izao ry Dania. Afaka sady mbola mamita ny fianarako foana nge ahy e. Dia mihevitra izao reto fa tsy henoko daholo ny resany teo. Vao lasa aty Dania dia narahako ka nenoko eto ambaravarana teto. Tsy maintsy votahana rahampitso ny tantaranao ry kala kely a. Dia tsy menatra akory reto ny famihipihiny eo. Aleo miala eto fa efa mazava izao. Zay fa tonga ao ambany ao zalahy. Aleo tonga dia asaina maka ny kala kely iny ao anefitra ambadika ao. To mbola anjana miborosy trano izany manko izy. Anao hoana re ty fankatiavana sy Dania ity e? Mba ho tonga lavitra ve sa lakirindrika? To manaza zavatra fahafa izany mantsy aho. Aza hitako tsy akasitrahan'ny dadana ny fankatiavanay. Ary mety ho voaroaka avy hatrany mihitsy aho. Dia aiza indray no asiako ny tenako amin'izany? Ianao ny ery tompony mahalala izay hitondrana ahy. Aza felao very ity zanaka. Kay!
fa misy tanana manampy izany masoko izany dia misy mibata koa vonjeo e taony tapena koa vavako Andriamanitra tapena amin'ny telo ty vavany sao dia misy maheno zay dia afatory tsara ihany koa zay mety zao ary tonga dia ampidiro ary anaty gony ary dia mba atao any anaty malina fataraiky be sao miveriny eo tany angakany ianareo tsy mahatompotsiraka any amin'izay misy azy ihany iny fa mifankaty amin'ity zazavavy ity manko angalylisany Zay fanjanona le fiara dia misy mibata mialato kay maharary izany lohako izany fa voarahiny amin'ny voloko batainy makaiza ary azany tsy zavatra hitako koa moa fa atao anaty gony ako dia izay fa napetrany kay maharary izany atoko izany fa mivokombokona be ato anatin'ity lozy ity marina Jesosy io apetrako ampelantananao ny momba rehetra raha toka izao ny farandera izao ampelantananao ny fanahiko ataoko ahoana rehefa fomba ilako amin'ity tena izao ngamba ny farany tsy maintsy ho foaty oay misy mamany ity zavatra misy aty izany hoe sorona ialato angamba zazany ka ho finoana aza matahotra fa mbola tsy saho akory ny andro afatesanao anaka fa manofy azany sa efa maty tovy eo amin'ny bebe izany eniko izany ny sorona iala ilay zavatra nanampina amin'ny vavako sy ny masoko tao bebe fangatsy efa maty bebe ie za ihany ty anaka aza matahotra fa tsisy akasika anatin'ny singam-bolonao azy reny olon-dratsy reny andao hiala amin'ity toerany ity fa tena bebe marina ve io tao tsy mampino za ihany re tiry finoana kely tsy mino mihitsy mantsindriko Agany ianao dia mantsiry manaraha an'izay diaviko fa tsisy ahita triko izany ireo na misy mpiambina maro azato andao ary fahagagana inona re ty hitako ty jereo fa dia mbola mavitrika be ery bebe dia ohatry ny hoe mitsingevana tsy manitsaka tany akory izy avelony bebe ngambo ty ka misy mpiambina tokoa reny fa tsy mahita anay akory tsy mampino so dia mba efa maty ary dia efa nasy izy ty miaraka amin'ny bebe ty toa misokatra ho azy koa ilay vavahady dia mivoaka izay dia tonga eto ivelany mantso sirangany ianao anaka fa tsy isan'ny farany anaterako anao fa ho aizy bebe anaraka anao aka tsy anaka nanavitra anao fotsiny fa tsy afaka makany amin'ny misy ahy ianao dana amin'izay mitroka fa so misy mahita eo ihany ianao veloma ary bebe veloma anaka tonga dia nanjavona teo amin'isy azy teo bebe vao avy nanao veloma dia hitsoaka azo dia misy mahita etoko ka Andriamanitra toa nisy lehilahy efa trano voky iny dia mijerijery manodidina iny fa nahatsikaritra tena hanenjika reto aleo mitsoaka avy hatrany ka
zany ka aleo mihitsy aloha tonga dia mamatana any an-trano ary to misy olona mihazakazaka ange iny aloha izy zany ary misy manenjika izy zany aleo ranga aloha vonjena fa sao dia tratra Fonjeo Fonjeo fa misy mitady hamono ohatray fa tsy finoana ve ty finoana fa ahoana manina ty ndry misy mifofony aiko ry tania fa iza tokoa reny olona nanenjika andry teo reny to tonga dia miverina ry zalavo nahita tania iraky dadanao hamono any reny maninona tsy azoko fa iraky dada ahoana zany dia mitony tsara koa aloha ndry fa tsisy akasika andritsony reny sepitra mitony tsara ho ndrasoary akanakela dia tantaraiko anao ahoana le tsy zany tena tsy azo lisany zany izy misy mamadika ane zany ny ekipa ao am'debe olona firy lisany dia tsy mahazo azy gravy ane zany raha votsitra tokoa iny ka mitory zany ka manana ny volako anavitra anahy fa nareo ny mba ahoana sa andany ny androm-piainanareo any amponja zany ary ny lisany tena zay vao tratra tonga dia samy manavitra ny tenany angaly lisany aleo hitolo tena fa tsy hafa miala ntsony ohatray tena nisy nitifitra zalava saika ioatra ny tambo teo mifona re tompoko mifona aza tofirina tena tsy mahampinika ay ve ka mpanondrana taovan'olona dady tena mifona aminao ary finoana tsy nahafantatra ninninona mihitsy hatramin'izay saika maty raha tsy mibebe ako ry tania soa ihany fa naninona tokoa aloha izy sady ono fa ngamo tsy efa maty zany bebe anao zany ka zay indrindra manko izy ny namoaka atao anatin'ilay toerana nametrahana zany ve tena fahagagana tsy nisy oatra izany ngery tania no niseho ny raha an'Andriamanitra navitra angamba izy ny avelon'ny nenibe anao zany na navitra anao raha azoko tsara dia tsy haiko tsony ny avelon'ny bebe angamba enjany zany dia ahoana tokoa ianao amin'ny dadanao vitanao ve ny amela azy ikatra avy aloha ke izy izaka nivokatra ny zava-bitany andry finoana ary mety ho izy mihitsy nge nahafaty andreniko zany ho fa inona ny nahafaty azy hitandry tapaka lalandray izy dia nitarika azy tany amin'ny fahafatesany zany ve fa dia ahoana amin'izay aloha ny toy ny fitiavantsika ry finoana aleo aloha ilamina tsara zao olan'izao dia ho hita eo ka fa tsy efa milamina kosa ve zao ko efa nigadra daholo nge ireo olona tao ambadiky nyreny raharaha rehetrarehetra reny eny fa mbola tsy milamina tsara ny saiko dia ahoana ary zany efa inona tsy mbola mampilamina ny saindry dia ho any amin'ny pastera aloha zao tsy maninona ary fa za eto foana vonina nity sy anajanao foana eny eto mbavaka ny antsika ry tania enkia dia miarahaba nareo roa kely zany na
mahavita ny dingana teto anatrehan'Andriamanitra dia mare tatokantrano ary mirary tokantrano sambatra mahazo foana mivavaka isaky ny alahady. Ie dia misaotra betsaka pastera. Tena azo ivavaka tokoa moa zany zay manomboko izao fa fahasoavana avy aminy nge natoy izao anay pastera. Miombokevitra amin'ny tenin'ny vadiko izay pastera. Mbola mifamindrapony natoy izao anay. Raha tsy teo ny fitantanany dia tsy haiko intsony izay mety nahazo aho. Mafy eny izay sedra nanjoa azy izay pastera. Tena marin'izay anaka. Fa mba haka sary kely miaraka aminao etsy aloha etsy izay pastera. Marina tokoa izany pastera. Avita nia. Tsy maninona ka. Tena vita mary azo somatsara tokoa izany da nisy finoanako. Jereva dia entiko ny asambarany riany izy roa kely izany. Dia mba hiara-bazy eny koa aloha ka. Saoly? Niarabanareo roa kely aloha Eny kia. dia mahareta tokantrano Misaotra kia dia aza atao ela koa ny anareo ry Saoly a. Misaotra betsaka kia Saoly. Mbola tsisy aza na dia ny fofony koa. Fanakaiza hono le ry e? Ary masoko ve mandrorosa. Toa mahita olona mitovy be amin'ny bebe io mijoro eo anoloan'ny varavaran'ny fiangonana io dia misy ramatoa hafa koa miaraka aminy. Io mitsikitsiky be mijery ahy io ry zareo dia anatony eny Finoana? Finoana? Fa hoaiza indry e? Hoaiza ho andry? Ohatra tena tsy namaly akory izy fa lasa foana. Taona anjafina tampoka teo amin'isy azy izy roa. Fa lasa aiza teo koa dia ho jereko aty ambadiky ny fiangonana. Tena tsisy aty ka. Fanakaiza koa ary. Fa misy inona kia fa iza ny tadiavindry aty atsokondry tsy maheno mihitsy. Ka Efa hody nge tsika fa miandry ny olona tonga teo letsy izy Iza? niaraka tamin'ny olon-kafa. Mitovitovy endrika amiko angamba le reniko iny. Tsy sabako hoe faly be ry zareo mitazana ahy. Iza hoay zareo iza? Ny aveloneny be. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Aveloneny be. Tantara nosoratan'ny Aliko Tefson. Novelon'ny Tovo, Saloy, Tsiry ary Ainasoa. Nandray feosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.